Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. ISAORY izay sakafo misy. Vary kely araka ny voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra andimy faharoa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nisy lehilahy avy tamin'ny Balasalisa nitondra mofo avy amin'ny voaloam-bokatra ho an'ny lehilahy an'Andriamanitra dia mofo vary ortera 20 sy salohim-bary maitso tao an-kitapo dia hoy Ilisa omeny olona hohaniny ireny dia nahavoky olona 100 araka ny ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra andimy fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa io kosa ny mpanompony ataoko ahoana no fametraka ity eo anoloan'ny zatolahy ary hoy indray Elisa meo ihany ny olona hohaniny fa izao no lazain'i Jehovah inona izy ary mbola isisa tsy lany mofo 7 araka ny ao amin'ny Mateo 10:24-30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Jesosy taminy misy mofo firany aminareo ary hoy izy 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana nahavoky olona 4,000 araka ny ao Mateo 10:17-30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay nihinana dia 4,000 lahy afa-tsy ny zaza-mambehivavy. Mofo 5 araka ny ao Marka 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra lanitra izy ka nisaotra dia novakiny ny mofo ka natolo ny mpianany mba ho arosony eo anoloan'ny olona ary ny hazan-drano 2 nozarainy tamin'ny olona rehetra nahavoky olona 5,000 araka ny ao Marka 1:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay nihinana ny mofo dia 5,000 lahy. ISAORY izay sakafo misy fa hitombo izay tsy izy zany matoky mivavaka isika raha eo mideranao IZAY fa hanome sakafo sahaza ho anay ianao na ho an'olona firy na ho an'olona firy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen. Mandrabeona tompoko.